mikaoka indrindrany lalandrivotra ny setroka avy amin'ny sigara ka mahatonga ny olona hikoaka. Alimerabantsika indray a manaraka zao fandarana andro faharoa iadina amin'ny zava-mahadomelona ny paraky sy ny sigara izao. Anitsika dia hijery manokana ny fomba fiasan'ny avokavoka. Ahoana no fiasan'io avokavoka atsika io a raha misy zavatra izay tafiditra, ohatra hoe vovoka kely tafiditra ao anatin'izany avokavoka izany. Ahoana ny fietsika ataon'izany avokavoka atsika zany, indrindrindra raha hoe setritsogara no mitsofoka ao anatin'io avokavoka io, dia inona no fomba fiarovana zay hoentiny tenatsika amin'ny alalan'io avokavoka zay ananantsika io mba ahafahana miaro an'ireny setrotsigara reny a tsy animba amin'ny vatatsika. Ary ahoana no fiafarany zany setrotsigara zany raha hiasa hofeny be dehibe ao anatin'io lalandrivotra atsika io. Hojerentsika ary avarina be ty fandarana ty satria ho araha tsara tsy poriany izany rehetrarehetra zay ho resahana amintsika eto izany ka dia manarafinaritra ary tompoko. Ny avokavoka ara-dalàna dia mavokely ny lokony. Atapitrisan'ny fantsompisefona no mifanandrify amin'izany loko mavokely izay hita maso zany, sahala misy ponjo manify tsy misy lavaka no fojery an'izany avokavoka ara-dalàna izany. Rehefa ampidi-drivotra ny olona anankiray dia mibontsina ny avokavoka, alainy avy any amin'ny rivotra zay foana any ny oxygène ary makany vatana manontolo iny dia avy eo avoaka indray ny gaz carbonique any amin'ny vatana, izay no antsoina hoe phénomène d'échange gazeux. Ary miverimberina trany zany mampiditra rivotra, mamoaka gaz carbonique, mampiditra oxygène, mamoaka gaz carbonique. Mba ahafantarantsika lalindalina azy dia hiditra amin'ny lalindalitsika an'ireo fantsona isan-karazany any ambanimbany any, mekely zany fantsona izany ary mebe dehibe amatapitrisa nisany. Eny amin'ny sisiny eny dia ahitantsika kitapon-drivotra kely antsoina hoe alvéole. Raha tena marina zany dia ao anatin'io alvéole io no miseho zany fanakalozana rivotra zany. Eo amin'ny 300 millions eo ny isan'izany alvéole zany amin'ny olona salama anankiray. Mikididina manodidina an'io alvéole io ny liomena ary mitandahatra sahala amin'ny miaramila manodidina an'izany kitapon-drivotra izany izy ireo. Ireo globule rouge ireo dia mamoaka avy any aminazy any ny gaz carbonique, mitsofoka makao amin'io kitapon-drivotra io alvéole io, ary miaraka amin'izay koa dia trohany ny oxygène ao anatin'ny avokavoka makany amin'ny rà manadio an'le rà. Le rà madio avy eo dia makany amin'ny fo, ary dia ny fo no manaparitaka azy amin'ny vatana dia mitohy hatrany zay toe-javatra zay. Rehefa miazakazaka ny olona anankiray manao sport dia miafaingana zay toe-javatra zay misy izay. Mba hiarovana amin'ny vovoka isan-karazany dia nataon'Andriamanitra izy fiarovana manokana ny avokavoka antsika. Eo amin'ny aorina dia misy ny volokorona, eo amin'ny traotraoka dia misy tsiranoka matevina mihazona ireny vovoka isan-karazany ireny. Mba ahafantarantsika an'izany fomba fiasan'ny avokavoka miaro antsika zany amin'ireny loto isan-karazany ireny dia ndeha jerentsika ny lalindalina any amin'ireo fantsona ireo tsika hiditra any amin'ny fantsona anatinatiny antsika ary ho tapahantsika ohatra zany fantsona zany manaraka ny lavany. Ao anatin'izany dia misy ilay antsoina hoe glande muqueuse. Io glande muqueuse io dia mamokatra ilay antsoina hoe mucus. I mucus zany dia mivoaka isan'andro ary betsaka avoakany zany mucus zany mba hiarovana an'io muqueuse tsika ao anatin'ny lalandrivotra io zany, izay miloko mavokely ara-dalàna io ny lokony. Mba hiarovana an'izany no anometrahana an'izany mucus zany. Ary eo ambonin'izany misy cellule isan-karazany mandrafitra an'izy io, misy cellule caliciforme ny ambony indrindra dia ambony cellule caliciforme io no maniry ilay volo kely metsiketsika izay manosika an'izany mucus zany andeha hiakatra any amin'ny
avokavoka antsika hiakatra amin'ny toerana ambony zany mba afahany zany homora ny amoahana azy rohatra ka hitompony abetsahany ary manosika isan-karazany isan'andro zany sily vibratile zany manosika manohitra an'ilay mucus tsy hilatsaka any amin'ny ambany indrindra zany fa atosiny miakatra andeha ataontsika hoe misy setroka manafika misy vovovo-javatra isan-karazany manafika an'io avokavoka antsika io ary rehefa avy reny zavatra iny dia misisika mitsofoka anatin'ny io mucus io ary raha setroka lay izy dia maniry eo ambonin'izany koa ilay goudron io maintimainty hitantsika amin'ny sary eo io ary dia atosika ilay sily vibratile hatrany mivoaka miakatra reny zavatra reny raha atao hoe mebetsaka hatrany zany setroka zany miditra ao anatin'ny vatan'ny olona anankiray mifoka sigara be ohatra le olona dia zao miasa mafy mihitsy io sila vibratile io manosika an'ireny reoka amin'ny fangaro goudron reny mba apakatra an'izany tsy handetika an'izany any amin'ny fantsona madinika indrindra satria ho tsentsiny zany raha miletika any andeha ataontsika hoe mifaritra be sahala amin'izao zany reny particule isan-karazany reny miaraka amin'ny goudron dia zao miareraka ilay sily vibratile mireraka rehefa mifaritra ary dia milatsaka any ambany any le goudron dia reraka farany tsy asa tsony ilay sily vibratile ary dia atory tsy etsika intsony ny fihetsika ataon'ny vatan'olombelona amin'izay fotoana izay dia tsisy afa-tsy ny mikohaka miezaka mafy mandrivotra an'izany reoka zany mba hiala tsy hiletika any amin'ny latsaka ambany any kanefa dia mihmavesatra zany dia ny ataon'ilay reoka dia tsy maintsy hitsotsorika hidina ambany hatrany any amin'ilay lalandrivotra teritery kely any ambany any satria tsy afaka itsony hiasa le sila zay maty tamin'io fotoana io indray dia lasa misolo cellule caliciforme hafa ary vao mainka may mamokatra mucus may mitombo betsaka ihany zany abetsahany amin'io fotoana io koa ireo glande muqueuse dia vao mainka may mamokatra ihany koa mucus ary may mitombo zany ny abetsahany mucus miaraka amin'ireo goudron reo may mitombo ny abetsahany zany ary dia nefa rany hitsotsorika midina any amin'ilay lalandrivotra ambany zay teritery any le izy ary dia anentsina ny fiainan'izany olona izany tsy ahafahany hiaina rehefa tsentsina moa zany lalandrivotra zany raha midina any amin'ny fantsina kely any ambany any izy dia tsy afaka hiasa zany le alvéole zay isian'ilay fanakalozana rivotra madio sy ny rivotra maloto ary raha ny tokony ho izy misy ny oxygène zay mivoaka avao amin'io gaz alvéole io makany amin'ny raha ary ny gaz carbonique mitsofoka amin'ny alvéole io zay avoakantsika miavokavoka rehefa aveo tsisy zay fanakalozana zay fa lasa feno gaz carbonique zany ilay raha mikorina amin'ny vatantsika inona no lesona azo toana amin'izany raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia niforoniny ho tsara indrindra izany ary ny olombelona dia asa tanan'Andriamanitra noforoniny tao anatin'izany fahafenoany fahatsarany zany ho lahy sy vavy ary sahala amin'ny fiakarany masoandro miposaka vao maraina no iran'Andriamanitra ihany koa no hiakarany zany fiainan'ny olombelona zany ho amin'ny fahatsarana kokoa hatrany tian'Andriamanitra ny hasalamanao isan'andro toy ny zaza anankiray teraka dia may mitombo mialehibe ary mitombo ho amin'ny fahatsarana zay ny fandrin'Andriamanitra isika olombelona nefa manapotika ny tenantsika amin'ny alalan'ny tony zavatra manimba itony dia ny paraky sy ny sigara izany na dia ao aza ny fihetsiketseny isan-karazany hiarovana an'izany tenan'ny olombelona zany mba tsy haratra amin'ny fampiasana ny ceinture de sécurité ohatra ary dia enjehana dia enjehana tokoa ny tomobile zay tsy manana izany dia tsy araka izany no zavatra ataontsika olombelona amin'ity tenantsika ity fa tsy miala kely etsy aloha etsy akory dia ahitantsika reny panneau publicitaire isan-karazany reny zay mandrisika amin'izany finanana ny paraky sy ny sigara izany tsy fantatrao fa pozina bala anapotika ny fiainanao reny paraky sy sigara ireny ka izany angamba ny mahatonga ny olona ho be ny mifoka izany tsy antitra tsy tanora tsy ankizy tsy olon-dehibe mifoka andreny sigara reny mihinana andreny paraky ireny kanefa tsy fatany fa hiafara amin'ny aretina izany zavatra izany
ny afatry ny tompo aminao. Anaka tandreminy teny antongelany ny sofinao iain'ny filazako fa haina ho an'ny mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra.